Faly miarabanao izay mijery sy miaino izao fandarana izao izahay. Mbola misy ny fanantenana. Izao fandarana manokana izao dia tsy mikendry afa-tsy ny ampatanjaka ny finoanao dia ny atonga anao ahatoky an'ilay Andriamanitra fitiavana izay tianao raha teo. Ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra tsy takatry ny saina. Zay no antony asahintsika amin'ny teny hoe mbola misy ny fanantenana. Satria misy tenin'Andriamanitra anankiray ihany koa mantsy any amin'ny ohabolana 7:20, ohabolana 7:20 manao hoe raha mbola isy koa ny farany dia ao nosy tsy ho foana ny fanantenana. Ny lohatenintsika amin'ity anio ity dia hoe aza manaiky fatorany lasa tsy naomby. Aza manaiky fatorany lasa tsy mahomby. Andeha hiaraka hivavaka aloha isika. Ray Masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izay no mbola fitahinao anay velonaina soamantsara ka tafahoana eto indray amin'ity anio etsy. Ankehitriny izahay dia mangataka ny fananao masina mba hitari-dalana anay amin'ny marina sy ny fampaherezana, ahatonga anay hijoro hatramin'ny farany amin'ny fahatokinanao. Atanjao ny finoanay, velomy ny fanantenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aza manaiky fatoran'ny lasa tsy naomby. Mora amin'ny ankamaroan'ny olona ny miventy matetika ny tsy fahombiazany tamin'ny lasa. Na mety avy aminy na tonga an'izany, na mety avy amin'ny toe-javatra hafa ihany koa. Manjary vato misakana amin'ny fandrosoana eo amin'ny fiainana nefa izany toe-tsaina izany. Misy ny zazavavy anankiray izay nahatsapa fa olona tsy tiana izy. Raharaha zany ry havana. Mahatsapa ty zazavavy ty hoe olona tsy tiana izy. Dia izao ny fitantarana. Zaho izy mbola tsy nahita an'izany raiko izany mihitsy hatramin'izao. Fa ineny ny resaka tamiko dia ny zavatra noteneniny eny dia izao: voatany ankibo aho dia efa lasa nandao anay mianaka hidada. Namela neny hiady rery izy. Tena noraisiko tsy fitiavana mihitsy izany zavatra nataony dada izany. Ny mahagaga koa nefa hoy andra zazavavy dia izao: tsy izy rery no tsy tia ahy, fa ireo mpiara-mianatra amiko ihany koa. Ireo mpiara-mianatra amiko tsy tia ahy izy ireo satria lazaina izy ireo hoe ankizy malemilemy ahy ankizy marary lava tsy mahay ninonina sy ny sisa sy ny sisa. Tena nahatsapa aho hoe ny fiainana manontolo mihitsy no mankala.
ny fiainana manontolo mihitsy no tsy tia. Rehefa malala, rehefa tratry ny fahaketrahana tahaka an'izany ny olona, dia lasa mamatotra azy ny eritreritratsy, lasa mangeja azy ny eritreritra mihiba, tsy manana herintsony izy, entina manao dingana na dia iray dingana monja aza makany amin'ny tsara, lasa mialefy ny finoany sy ny fanantenany, tsy matoky ny fiainana intsony izy, tsy mino ny varavarana, mbola mety hoe afaka hivoha eo amin'ny ho avy vaovao izy, voafatotry ny lasa mangidy ny saina. Tahaka an'izany ihany koa raha ny baiboly no jerena, dia tahaka an'izany ihany koa ny tantaran'ilay lehilahy anankiray izay narary 80 taona. Mafy zany ely zany marary 80 taona, nilafika teo amoron'ny farihan'ny Betesda, araky ny izay voalaza ao amin'ny Jaona 5 filazaon-tsarany Jaona 5 mitantaran'izany. Na efa tonga teo aminy aza ny mpamonjy hamango sy hampahery ary hanasitrana azy, dia izao mbola tsy nisy afa-tsy fimenomenomana sy fitarainana sy fanomezan-tsiny ny hafa no mbola noventesina. Voafatotra ilay fiainana ela be feno fahoriana ny fomba fijeriny. Soa ihany ry havana fa Kristy dia manana hery entina manokatra ny fon'ny olona. Kristy dia manana hery mahagaga entina manokatra ny sainy ty raha lehilahy ity. Teny miabo rano fotsiny, teny tsara sy feno fampanantenana rano fotsiny no notonon'ny Jesosy Kristy tamin'ilay marary tamin'izay fotoana izay. Zao no voalaza ao amin'ny Jaona 5:15. Jaona 5:15. Mitsangana ento ny fandrinao ka mandehana. Dia zao no voasoratra amin'ny 9 amin'ny Jaona 5 io. Zao no voasoratra. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha. Nanomboka tamin'izay ry havana dia afaka tamin'ny fatotro ny lasa tsiana omby iny lehilahy iny. Fiaingana vaovao mana-tantara no seho teo ny fiainany nanomboka teo. Satria nahoana? Satria nanafaka azy Kristy. Ilay tovovavy izay notantaraiko taminao tery am-piandohany iny, dia isaorana ny tompo, tena zava-misy iny tsy hoe tantarany foronina akory fa tena zava-misy iny. Isaorana ny tompo fa zao nanjary nanana fiainana hafa vaovao mihitsy izy. Dia zao ny fijoroana vavolombelona nataony. Rehefa niona tamin'ny tompo andray andro dia sitrana tampoka ny foko. Ay moa na dia lasa nandao anay aza i Dada dia manana ray tsy mamitaka, manana ray tsy mandao naoviana naoviana, ary ankehitriny dia ampiahy ny fitiavany. Nanomboka tamin'izay fotoana izay ry havana dia tahaka nisy jidina iray lehibe nampisaraka ny lasan'ity tovovavy ity tamin'ny hoaviny, ny posaka ny masoandro ny hoavy tsara teo amin'ny fiainana. Rehefa malala, mampahery ianao ny tompo, mampahery ianao ihany koa izahay. Mety manana lasa ratsy namatotra anao angamby ianao. Ny olona rehetra ane samy nanana ny lasany daholo. Fa izao, andeha handray fanapahan-kevitra amin'ity anio ity. Handray fanapahan-kevitra izaho sy ianao mba tsy hanaiky ho fatoran'ireny lasa tsy naomby ireny. Noho izany dia izao, sahia
miteny ity teny ity ianao, ry lasako avela ho ande, ry lasako avela ho ande, fa indro ny tompoko efa miteny amiko hoe mitsangana mandehana. Zany no teny miabo, zany no teny tsara itsika miatrika ny ho avy indray. Noho izany dia zao mahereza sy matoky ianao. Fa raha misy olona ao amin'ny Kristy io ny tenin'Andriamanitra dia zao olom-baovao izy, fa efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa ireny rehetrarehetra eny, fa rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao amin'ity an'io ity dia hanana fiainana vaovao indray. Mahereza, matoky, mbola misy ny fanantenana. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Raha masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny fitiavanao. Fantatray fa tena tia anay ianao ka tsy mamela anay ho voageja n'ireny eritreritra miiba, ireny eritreritra ratsy izay mamatotra anay amin'ny lasa tsy naomby ireny. Fantatray ankehitriny fa afaka ny anana fiainana vaovao izay miaraka aminao. Koa dia ankehitriny mandroso amin'ny finoana izahay manatona anao. Tahaka an'izany ihany koa ty zanakao izay mijery ity, ty zanakao izay miaino ity, manolotra ny fiainana ho anao izy. Raiso izy tompo malalo, omeo fiainana vaovao izy, mba ahitany fifaliana sy fitahiana ary hanomezany voninahitra ny anaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanonana izany vavaka izany. Amen.